Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Cahier Triomphe manolotra anao ny vaovao. Faritra meny Madagasikara iray manontolo, tsy andro tsy alina, tsy andrenivohitra, tsy ambanivohitra, manjaka ny jiolahy sy ny dahalo. Ny manampahefana ihany sisa no afaka miainam-pilaminana, ny ambiny kosa na manam-bola na tsy manana, mandry andriranantsy. Ny andindin'izay no arainao anatin'ny matoan-dahatsoratra voazarazana tsonga. Ataony mpitondra kilalao ny fiainam-pirenena, lalin'ny olomanga ve isika? Ireo no azo amehezana ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sy ny mpitarika sindikaly sendra ny mpanao gazetiny Kolo TV tamin'ity androany ity manoloana iny fanaovana minisitra Omaliny. Mampiakapeo manoloana ny fanjakany tsy fandriampahalemana manerana ny nosy ny masiovony Allemagne eto Madagasikara. Ny fahantrana lalin'ny firenena no mampirongatra izany raha ny nambarany. 3 volana mahery mialohan'ny volana Desambra izay mahabetsaka ny mariazy, manomboka misokatra ny tsenan'akanjo mariazy na ny robe de mariée ny amin'ireo mpivarotra izany. Saika mahatsindry ny vita vahiny ny vita malagasy raha ny tsikaritra teny an-tsena androany. Ary farany teratany Espagnola sy teratany hafa n'arivony maro no ny fanao fotoana androany tao Barcelona, nanao fihetsiketsehana no ilay trangana asa fampiororona tany amin'ny toerana ny 17 sy 18 ny volana aogositra lasa teo. Manohitra izay fisian'ny asa fampiororona izay izy ireo. Ny andindindreo avy hatrany. Tomboky lasy tomboky vavy faly miarabantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo amin'izao fotoana izao. Manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampahalalam-baovao avy hatrany. Faritra meny Madagasikara iray manontolo, tsy andro tsy alina, tsy andrenivohitra, tsy ambanivohitra, manjaka ny jiolahy sy ny asandahalo. Ny manampahefana ihany sisa no afaka miainam-pilaminana, ny ambiny kosa na manam-bola na tsy manana, mandry andriranantsy. Ny andindin'izay no arainao atao anatin'ny matoan-dahatsoratra voazarazana tsony. Mirongatra izay tsy iziny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara, na ny olona na ny fananany samy arany izany avokoa, ary tsy mifidy toerana na andrenivohitra io na ambanivohitra, miariary ireo jiolahy sy dahalo, mandroba fananana sy fiarian'olona, ary tsy mikosomasy mihitsy manampitraina. Tsy mifidy saranga ihany koa ireo jiolahy sy dahalo, na ny vahiny na ny teratany malagasy, na mpandraraha na mitana toerana ambony amin'ny firenena, samy arany izay tsy fandriampahalemana izay avokoa. Profin'izany ny trangana fanafiana ny alakamisy hariva teo tao Tsaralalàna. Consul'ny Malaisie teo aloha no sady mpandraraha eto Madagasikara, tompon'ny orinasa ZZ Center no nisy nitifitra teo anoloan'ny masevony Inde amin'ny 900 arivo. Raha ny fantatra nefa toerana arovana ireny masevo ireny, nefa dia izao sahin'ny jiolahy izao ny mitifitra consul amin'ny 900 arivo. Ankoatr'izay, isan'ny tranga mampametra-panontaniana ihany koa ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra, ohatra amin'izany ao Iorombe. Vao tsy ela kory izay, sahin'ireo dahalo nangalatra ny omby tao amin'ny tampo-tanànan'ny Iosy, toerana izay ahitana pôlisy, zandary ary miaramila. Nandihizany dahalo nefa ny tanàna nandritra ny fanafiana. Vao aingana ihany koa dia omby miisa 700 an'ny tompon'omby antsoina hoe souvenir no lasan'ny dahalo, ka niazo ny distrikany Betroka ny dian'omby. Mbola manahirana lavitra noho izany ny manjoy ireo vahoaka any amin'ny distrikana Ambato-Finandrahana. Very fanambola velona ireo monina eto Madagasikara manoloana ny tsy fandriampahalemana. Ny any sisa atao, na andrenivohitra na ambanivohitra, samy miezaka ny tsirairay ny mitady ny fitaovam-piadiana, entina miady amin'ireo jiolahy sy dahalo. Ny mpitandro ny filaminana, ao ireo izay manao ny asany ara-dalàna, ao kosa nefa ny minimandika ny lalàna ka manimba ny fahatokisan'ny vahoaka azy. Ireo manampahefana tahaka ny filoham-pirenena, ny praiminisitra, ny minisitra, ny lehibe na androm-panjakana tahaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana, ny antenimera, ireo no hitan'ny tsirairay ho miainam-pilaminana, lavitry ny tebitebin'ny jiolahy sy ny dahalo.
na ihany koa ireo mpandrara sy mpanambola izay afaka mividy polisy na zandary na miaramila atao mpiambina manokana ary mbola manahy hatrany ny fandriampahalemany tahaka ny trangana fankanakerany niseho teny lafy volana vitsy izay nahafatesana mpiambina teratany vahiny iray. Manao ahoana ny fampiasana ny mpitandron'ny filaminana eto Madagasikara? Nahoana ny tsy nitohizana ny ezaka fampandriana fahalemana nandritra ny fandraisana ny frankofônia? Nahoana ny tsy hita ny mpitandron'ny filaminana amin'ny andavanandro fa avoaka sy atao fitaovana fampiororona fotsiny rehefa misy mikasany hanao fihetsiketsehana sy fanehoan-kevitra amin'ny mpilaminana? Fa ataony mpitondra kilalao ny fiainam-pirenena la ny olomanga ve isika io no azo amehezana ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika sy ny mpitarika sindikaly sendra ny mpanao gazety ny Kolo TV tamin'ity androany ity manoloana iny fanaovana ministra Omaliny fanadidiny entindisy Aout Rarson. Tsy tondrana inona na inona amin'ny malagasy ny fanaovana ministra iny. Tsy manatena fampandrosoana intsony avy amin'ny fitondrana ity ny mapara. Hoy ny solombavam-bahoaka lanto Rakotomanga nisy olon-tena ity vondrana politika ity. Ny ataon'ny fitondrana kilalao ve ny azoko hitondrana anazy ary tsy mahafapo zany satria ohatrany hoe lan'olomanga Madagasikara ary maro nefa ireo manam-pahaizana malagasy sy ny olona vonona afaka mampandroso sy mitondra fandrosona amin'ny malagasy. Zahay eto amin'ny mapara aloha dia efa tsy taitra intsony satria tsy manatena fandrosona amin'ny gouvernement mihitsy. Atao mpitondra kilalao amin'ny fiainam-pirenena, olona efa nesorina avy eo no averina indray ary tsy fianarana asa ny mitondra ministera izany ka ifandimbiasa nanaovana andrakandrana tantanana. Hoy kosa Emile Ratefinanahary mpanao politika. Tsy misy fiovana ary inona ny atao hoe nisy ireo efa izay nisoronao izy raha itaona lasa averinao izy androany. Inona zany le atao hoe fepetra ahafahana milaza hoe hisy fampanantenana ho an'ny olona fanovanao gouvernemanta izay famerenanao an'ny olona izay efa nalohanao ihany. Faharoa koa dia mitovy ihany Andriamatora Barinjaka izay sekretera generaly ny antoko HVM fantatsika tsara ny olona napetraka izany olona izany tamin'io Air Madagasikara io. Fantatsika ny lazain'ny syndicat sy ny mpiasa rehetra ny Air Madagasikara mikasika an'izany olona izany. Dia izy indray zao no misolo-tena antsika ministra ny raharaham-bahiny mba azontsika an-tsaina ve zany hoe ministra ny raharaham-bahiny izany. Ho an'ny SMM tsy mifanohana olona ny zava-dehibe fa mifanatsarana amin'ny fomba fiasa. Tsy le fanoloana olona koa ny tena essentiel fa le fanovana fomba fiasa ka asa raha hoe hitondra fomba fiasa vaovao zany ministra vaovao io dia izay zao no fanantena ka amiko na iova ny olona tsy izay no tokony hoe ampijanona ny fitakianaina hoe tsy hanatanterahana ny zavatra nandrasanay fa araky ny fisiny continuité de l'État dia izay mandimby ny ministra teo aloha zany no manatanteraka indray ny fifampitohizan'ny zavatra ny fanarahana teo. Raha tsy aivina tao anatin'ny efa taona dia efa prime ministra telo no notendrena. Imbaly novana mpikambana tao anatin'ny gouvernemanta. Endrika fanovaovana toy izany dia manam-pirofy ihany koa fa ny izy ao anatin'ny mpanantanteraka aza dia efa tsy mino intsony fa hitondra fafantroana ho an'i Madagasikara hoy hatrany ny fahitahan'ireo mpanao politika sendra mpanao gazety tamin'ity androany ity. Fa eo amin'izay lafiny politika izay hatrany no tendrena nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaliny ihany koa ireo mpikambana misa 330 vaovao andrafitra ny komity ny fampihavanana malagasy vaovao. Mpanao politika avokoa ny 570 isanjaton'izy ireo. Tsy ny politika ihany anefa no ilana fampihavanana raha ny hevitry ny mpanao politika tafaresaka taminay Andry Rarson hatrany. Ireto ny anaran'ireo mpikambana vaovao misa 330 no tendrena Omaly nandritra ny filan-kevitry ny ministra. Olona efa fantatry ny maro avokoa izy ireo ary efa nitana toerana sy nanana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany koa. Mpanao politika ny 570 isanjato, tsy fampihavanana politika, tsy fizarana seza ny fampihavanam-pirenena raha ny fanazavana nomeny ity tanora mpanao politika tafaresaka taminay. Concepta hitondrana n'ilay fampihavanam-pirenena na rindran-damo mahatongavana an'ilay fampihavanam-pirenena izay tsy fampihavanana politika mihitsy ny bazy fa fampihavanana izay mifaningotra amin'ny tantara, fampihavanana mifaningotra amin'ny kolotsaina, fampihavanana mifandray amin'ny finoana sy ny sisa ary indrindra mahakasika ny tena maha-malagasy dia veriko fa fampihavanana lalipaka izay fa tsy fampihavanana tefomaika. Eo amin'ilay mode de sélection ary ilay proposition na ilay nomination le mpikambana anivon'ny CFM toy izay hoe sarotra
sarotra ny atavavoaka n'izany fampihavana zany fa hiverina anatina olana ihany itsika manoloana ny fametrahana CFM vaovao io. Raha ny endrika sy ny fombafomba izay nanendrenan'ireo mpikambana vaovao ao anatin'ity komitin'ny fampihavanana malagasy ity dia tsy mifanalavitra tamin'ny nananganana ny antenimeran-doolona ihany raha ny fahitany razafy manantany faniry. Izany hoe tsy misy azo antenaina aminy fa kajikajy politika no betsaka ary diso sy ratsy fipetraka. Ka heveriko izy hoe diso ratsy fipetraka ary tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana sy ny endriny tadiavana azy ilay CFM amin'izao fotoana izao. Ary zara mahita manokana fa dio izy hoe tahaka ny androm-panjakan'ny antenimeran-doolona faharoa no misy amin'izao fotoana izao anatin'io CFM io na le mode de sélection izany na iray position izay nametrahana an'izy ireo sy ny sisa. Ahina vao maika azy hiteraka tsy fifankazahoana eo amin'ny samy mpanao politika ity fanendrena mpanao politika tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny ankolafy nisy azy teo aloha ity raha ny nambaran'ny mpanao politika hatrany. Izany amin'iny fa fitinina aminao atanatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny lohahevitra no voaboasina tao anatin'ny fandaharana kitsipony zoma fa 2020 ny volana aogositra lasa teo izay niompana tamin'ny fitsinjaram-pahefana ny tsy mahavoasikajy ny fokotany hovondrom-paritra itsinjaram-pahefana sy ny fampandrosoana ifotony izay nanasana mpiantsehatra eny anivon'ny komina roa manodidina n'Antananarivo renivohitra. Vizoro Rafaly. Rabeary Velorivo, sekretera jeneralin'ny komina Aout sy Rafaralahy Manarina Rijarifetra, sekretera jeneralin'ny komina Ambohitrimanjaka. Izy ireo no nivahiny tao anatin'ny fandaharana Kitsipo ny zoma 20 aogositra izay nresana ny fitsinjaram-pahefana sy ny olana ary ny fampandrosoana ifotony eny anivon'ny fokontany sy ny komina. Raha ny fanazavana, tsy mbola tena miatra eto Madagasikara ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Manao izany ny tsy mahavoafaritra mazava ny fokontany ho isan'ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana. Raha ny andiny faha 770 amin'ny lalam-panorenana moa zany mamaritra ny vondrom-boka-paritra itsinjaram-pahefana dia ny komuna, ny faritra, ny faritany. Io no lazaina hoe vondrom-boka-paritra itsinjaram-pahefana. Ny fokontany tsy ao anatin'izany. Ny olana ny mampametra-panontaniana nefa dia izao tsy misy ny komuna raha tsy misy ny fokontany. Araka ny efa noteneniko tamin'ny voalohany teo dia ny fokontany maromaro mitambatra no manome komuna ka mba tsy isian'ny fiovan-kevitra na moa zany hoe tsy vitovina araka ny lalàna moa zany dia tsara raha mpitoviana ny fomba nametrahana ny lehibe ny tanàna sy ny fomba nametrahana ny fokontany. Amin'izay ho voafaritra ho azy hoe ho vondrom-boka-paritra itsinjaram-pahefana ihany koa ny fokontany amin'izay satria eny anivon'ny komuna ary tena ny vahoaka iny fotony mihitsy no mahalala azy. Ny fividianana amin'ny mahafividianana azy dia ny vahoaka eo itoerany no mifidy ary mandatsaka n'izay tiany harotsany ary izy ny mahalala hoe ity mahavita ary tiany tsy mahavita. Ankilany kosa ny komina Aout tsy mametraka olana ny mikasika izay. Hoe ho tonga lafatra angamba na hiady-hevitra eto tsika mandritra ny indray andro sy indray alina sarotra satria misy foana ireo pitsopitsony zany mahatsara sy maharatsy azy fa ny ho anay dia izay eo aloha dia io no hiasanay satria ny vina napetraky ny ben'ny tanàna dia somary mafimafy ihany. Izany hoe tsy dia tena manana fotoana izay andinihana an'izay akory fa ny fampandrosoana ifotony no tena ataonay lahara-pameana mamerina foana hoe fifamenoana ilay asa. Izany hoe mifampitohy ireo asa ireo. Ka ho anay izay aloha dia rehefa mitoerana ohatran'izao dia tsy maintsy manaraka foana n'ilay hoe texte. Ka io moa tsy ataon'ny anjaranay amin'ny komuna ny afaka hanovany texte hoe tendreo ny chef-pokotany na fidiony teo ny chef-pokotany fa io moa tonga vaniny rehefa tonga ny avy any amin'ny fahefana mahefa hoe zao ny fomba ametrahantsika ny chef-pokotany. Ho anay ny fampandrosoana no zava-dehibe fa tsy ilay olona hoe izy anarakoto na arabe fa narakoto na arabe dia ny asa vitany ihany no hitsarana azy rehefa avy eo. Ankoatra izay, tsy mahasehaka ny asa fampandehanan-draharaha eo anivon'ny komina ihany koa ny subvention avy amin'ny fitondram-panjakana izay sady kely no tsy tonga ara-potoana. Ho an'ny komina Aout ohatra, mitentina 12 miliara sy 500 tapitrisa ariary ny teti-bola ao anatin'ny taona iray. 800 tapitrisa amin'ireo no lany amin'ny fandoavana karaman'ny mpiasa.
fandaniana ao anatin'ny 10 andro no zakany subvention avy amin'ny fitondrana. Ankoatra ny fandoavan-ketra, fiara-miasa amin'ny tsy miankina sy ireo orinasa eny amin'ny komina no mibahana amin'ny fidiram-bolana izy ireo. Raha tsy ahifina ny famerenana ny fandaharana an-Kitsipo dia isaky ny atalata amin'ny roratolakandro eto amin'ny Kolo TV. Fa kobakambava no natao tamin'ny miaramila misotro ronono. Isy fanapa-kevitra matotra ho raisin'izy ireo manoloana izany. Tsy fanatanterahana ny fanapa-kevitry ny mpitsara kosa izany hoy ny teo anivon'ny SMM na ny sendika ny mpitsara eto Madagasikara. Fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Efa bolana ty aorian'ny fitakiana farany nataon'ny AAM na ny Association des Anciens Militaires tsy misy valiteny mazava avy amin'ny fitondrana amin'ny famahana ny olona misy amin'ny reto fikambanana ireto. Efa maro ny fitakiana natao, saingy fandrirarirana atrano no mitranga. Tsy anankirotana izy ireo, tsy amakitrano ihany koa, fa mitaky ny zoiny dia ny fanomezana ny alinimoan'izy ireo, izay tokony omen'ny fanjakana, hoy ny fanazavan'ny filohan'ity fikambanana ity. Ny zavatra takinay dia tsotra. Tsy hanao débordement ka makitrano izay tsy zay ny volinay fa hitako ny zoanay ny alinema izay dradradradrainy amin'ny andriamatoa zay manao be marenina amin'io zavatra io nefa nyteny ampatsorana ho alinena ao anatin'ny fotoana fohy le fotoana fohy zany tsy haiko na azy le fotoana fohy efa bolana tamin'ny 18 heures narasena anay tsisy fanatanterahana hatramin'izao inona ny antony ny zany mialatsiny zahay raha ndray fanapahan-kevitra aorina zao izay ny vorina io zany fandinihina ny zavatra ataonay raha fa misy ny solitena district izay manao sosokevitra momba ny zavatra hoe zao no atao indrindra moa isorana be dia be syndicat. Manampy ireo miaramila misotro ronono ihany koa ny eo anivon'ny SMM ary mahita fa misy tsy fanarahana ny didin'ny fitsarana na ny fanapahan-kevitry ny mpitsara izay tokony ho atao. Problème ohatra n'olona rehetra non exécution de décision de justice. Zay zany ny fond problème eto à Madagascar hoe inona man problème ny miaramila non exécution na décision de justice mbola mipody ihany zay. De anjaran'ny fanjakana anjaran'ny premier ministre zay. Le premier ministre veuille à l'exécution des décisions de justice araka ny andininy fa 5 lalam-panorenana tokony premier ministre ny amahan'izay fa nisy ihany koa ny fanampiana nataon'ny sendika hafa toy ny SSM. Adidin'izy ireo ny fanampiana amin'ny fitakiana toy izao raha toa ka mifandraika amin'ny tombotsoan'ny mpiasa raha ny fanazavana. Fitakiana toy ny fitakiana rehetra no misy fa tsy misy idiran'ny politika, hoy ny sekretera jeneraly ny SSM. Ohatran'izany ka ny syndicat dia raha hoe manao politika dia ny fitakiana ny tombotsoan'ny mpiasa sy ny zoan'ny mpiasa araka ny voalazana lalam-panorenana ao amin'ny 9/1 sy ny 7 ary ao anatin'ny statut général des fonctionnaires ary ao anatin'ny code de travail tsy maintsy manao an'izay politika fiarovana ny tombotsoan'ny mpiasa zay ny syndicat zany. Ao anatin'izany dia tsy maintsy mety misy fanakianana ny fitondrana amin'ny hoe tsy fanatanterahana didim-pitsarana amin'ny hoe tsy fararahinana ny tombotsoan'ny mpiasa dia tsy mety ho isy zany fa tsy midika akoriny zany hoe manao politika ratsy na hoe ohatran'le fataon'le mpanao politika izay mandaingalainga sy mitapitaka ireny syndicat. Nisy araka izany ny fivoriam-beko avana nataon'ny mpitandro filaminana misotro ronono androany ary andinihan'izy ireo ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina manoloana izao fandrirarirana ataon'ny fitondrana izao amin'ny famahana ny fisotroan-drononon'izy ireo. Fa misalasala ny amin'ny fandraisana anjara amin'ilay Kolo izay antsoiny fitondram-panjakana ireo diaspora, ny filohan'ny zanaky Madagasikara any amin'ny ampelezana nandritry ny fandalovany teto an-tanindrazana. Raha ny fanadihadiana entiny Onina Saina. Ny fiafaran'ny volana Oktobra izao no tanterahana eto Antananarivo ny colloque izay antsoina ireo diaspora malagasy manerana izao tontolo izao. Ity colloque ity izay karakarain'ny ministeran'ny raharaham-bahiny ary nanontaniana ny fahitan'ny diaspora malagasy ity fanasany ity ny filohan'ny zama na ny zanaky Madagasikara ny ampelezana. Mizara ny hevitry ny diaspora momba izany raha ny fanazavany. Ny voalohany dia ny hevitra ny sasany fa io resaka communication toy ny fitondram-panjakana na misy ambadika politika satria misy fifidianana amin'ny 20 sy 20. Fomba fijery anankiray dia hoe aleo mandray anjara fa za tonga dia mitazana ty ivelany sehatra anankiray io mba anehoany ny hevitry ny diaspora
eo amin'ny izay tokony lalana ampandrosoana Madagasikara satria tena mahamenatra ihany mihaino hoe tsika dia fahadimy avy any amin'ny farany eo amin'ny lafiny ekonomika. Nanontanian'ny mpanao gazety mahakasika ny fahitan'izy ireo ny zava-misy eto Madagasikara ihany koa ny filohan'ny zanaky Madagasikara ny ampelezana toy izao ny fanazavany. Ka io amin'le fomba fitantanana no tena mampihemitra ny maro e. Raha lazaiko aminao marina dia marina fa be mihitsy malagasy any ampita te hanao zavatra aty. Marary ange mihaino an'le zavatra mitrangy mikolokolo ny sakasakana madinidinika ka zay no be ny te hanao zavatra fa sa mametsika satria ohatra ny eo ihany tsy zavatra miovana mihetsara fa ohatra ny indrindray aza amin'ny sehatra sasany mihemitra indray tsika. Andrasana araka izany ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana iroso amin'ny fanatanterana ilay Kolo ka saina ho tanterana ny fiafaran'ny volana oktobra izao ihany ve? Raha ny hita maro amin'ireo diaspora malagasy no tsy marisika amin'ny fandraisana anjara amin'izany. Antony kajikajy politika sy fanomanana fifidianana amin'ny taona 2024 no ambadika izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mampiaka-peo manoloana ny fanjakana tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy ny mahasoavon'ny Allemagne eto Madagasikara. Ny fahantrana lalin'ny firenena no mampirongatra izany raha ny nambarany. Araora ny fanadihadiana. Tranga fakana-keriny, fanafiana, asandalo sy asanjola isan-karazany tsy nitsahandrongatra teto Madagasikara. Ny vahoaka madinika, mpiompy, lavitry ny renivohitra, mpandraharaha lehibe na kely no matetika iaran'izay tsy fandriam-pahalemana izay tatoato. Ny fahantrany Madagasikara no miteraka izany hoy ny mahasoavon'ny Allemagne eto Madagasikara. Maro ny trangana tsy fandriam-pahalemana hitantsika eto Madagasikara. Ny fototra izay dia ny fahantran'ny firenena. Eto izahay hiara-miady amin'ny fahantrana miaraka amin'ny governemanta sy ny vahoaka manontolo. Antonany Martsy voafeny fitondram-panjakana ny fandriam-pahalemana. Tokony hisy raha ny fanazavana ny fepetra entitra raisina. Nasainay ireo mpandraharaha Allemand ireo ampiasa vola eto Madagasikara. Dingana ray izay, saingy mbola tsy hatra zao dia zao. Mananteny izay fa isy fepetra hafa ho raisina haingana sy mba hahita mpamatsy vola hafa hiara-iasa ahafahana mampisy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara sy hiara-iady amin'ny fahantrana. Isan'ny ahitana izany raha tsy ahifina ny nitranga ny alakamisy hariva teo. Fitifirana tao tsara lalàna. Maty vokatra izay ny mpandraharaha teratany Karana Zahid Razat tompon'ny ZZ Center sy konsulny Malaisie teo aloha. Ankoatra izay saika isan'andro ihany koa no arenesana fanafian-dahalo any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Toa ny nitranga tao amin'ny faritra Menabe ny fiandohan'ny volana Aogositra izay namoizana ain'olona roa. Ny tany Ambatondrazaka nahazoany dahalo misa mahery ny 20, ny herinandro lasa teo ary nahafatesan'olona iray sy ny maro hafa. Famelohan'ny anaranao ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao dia ireto misy dokavaritra. Partout à Madagascar, vite installé, illimité, ultra rapide, promo exceptionnelle, 269 000 aréas. La fibre by Telma, c'est maintenant. Rendez-vous en Telma Shop. Telma, numéro 1 de l'Internet à Madagascar.
Tavaverina eto amin'ny fampalalam-baovao isika isorona manomboka ny alatsinainy izao ireo mpivarotra amoron-dalana eny Andranomena. Tsy manaiky izany ireo mpivarotra izay milaza fa tsy manotra vahaolana ny komina ambanivohitra Anteroka ny fanesorana azy ireo. Ary ny fanadihadiana Antinimonina saina. Tsy mahazo mivarotra tsony zay nefa zay tsy afaka ny tsy hoe tsy hivatra fa be problème be zay. Mpianatra miditra moa zay mbola kely anakakely. Zay koa mamatsy an'ilay orinasa majinika eto satria tsy voatery manambola daholo ilay orinasa fa eto aminay zareo mamantana na dia mitrosa kely ilay sakafo kely mba hoentin'ny miasa. Fa efa 20 taona mahery mivarotra teto, surtout ireo vavy antitra manano tena mamelom-ba dia manjanaka. Dia aiza ny tany alehandreo eo Kolo azo hofatrano sakafo hohanina. Ny fikasana ataonay zany amin'ny fanesorana komina Terokanay amin'ny alatsinainy izao dia anao hetsika zay anao banderole eto amin'ny toerana ity moa zany zay dia ampahafantatra ny zareo zay tsy ala satria manana taratasy zay amin'ny resaka plan aloha zany hoe izy ity komina urbaine fa tsy komina Anteroka. Arak'izany tsy ala ireo mpivarotra amoron-dalana eto Andranomena na efa nisy aza ny fampilazana azy ireo mialoha fa isan'ny mampizara ny hevitra ireo mpivarotra eto ihany koa ny antony hanesorany komina Anteroka azy ireo raha ny boribory-tany fahena no andoavan'izy ireo ny tike hatramin'izay. Mazava ny nambarany be ny tanàna Anteroka izy ireo ny tompona andraikitra amin'ny ity faritra ity. Fa ny komina Anteroka io any Anteroka ary any Anteroka hatramin'ny farany io mpivarotra ireo ka dia efa fanaraka izay tomasiny delegena mbo manarina fa dia hatramin'ny farany volana izy ireo. Tsy misy disadisa fa teny tsotra ary teny ampamendrena ary teny ampanajana no nanasorana azy dia mifanapahakevitra dia mialy izy ireo. Ho an'ny delege eo anivon'ny boribory-tany fahenina faritra mifanakaiky no misy ireo mpivarotra amoron-dalana ireo iarahan'ny komina Antananarivo renivohitra sy ny komina Anteroka Misalahy ny fanadiovana ny toerana sy ny fanesorana ireo mpivarotra tsy manara-dalàna. Fa raha ny Andramena manokana no tiana ho resahana dia io faritra teneninao io dia misy faritra mifanakaiky amin'ny komina Vaovao. Zany hoe ohatra ny faritra rehetra mifanakaiky ihany dia misy fanatonana eo amin'ny tompona andraikitry ny tsena sy ny tompona andraikitry ny komina urbaine ny tompona andraikitra izay izany misolo-tena ny komina urbaine Antananarivo sy ny komina eny Vaovao. Ka ao anatin'izay fanadiovana sy fandaminan'izay no andraisan'ny rotota fanapakevitra hoe andao ho atsaraina sy ho diovina io faritra eo Andramena io. Tsy hemitra amin'ny fanesorana ireo mpivarotra amoron-dalana ireo ny komina hoy ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ireo mpivarotra ihany koa tsy manaiky ny fanesorana azy ireo noho ny tsy fisian'ny vahaolana mifanaraka amin'izay avy amin'ny komina. Andrasana izay seho eny Andranomena ny alatsinainy izao ary entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao ihany ny fivoaran'ity raharaha ity. Fa mananaka ny 2 alina ariary mahery amin'izao fotoana izao ny vidin'ny iray gony arina fandrehitra eto Antananarivo renivohitra nanomboka ny fiandohan'ny volana aogositra teo. Maro amin'ireo mpanjifa manao izany no manao paikady samihafa mba tsy ampitangana ny vola mivoaka amin'izy ireo. Ary ny fanadihadiana. 5,4 ariary, 7,4 ariary, 2 alina ariary. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny arina fandrehitra eto Antananarivo renivohitra. Nanomboka ny fiandohan'ity volana aogositra ity mandrina ny 2 alina ariary ka hatramin'ny 5,3 alina ariary ny iray gony amin'izany. Ho an'ny mpanjifa no ifalafosany io, maro no misafidy manafatra na manjifa izany lavitry ny renivohitra. Satria matsy lafo be ilay sarbony aty dia izay mahatonga izay mividy any Ambolovimamy satria izay any moramora any arivo céréales zay ny anankiray dia misy 3 céréales arakaraka ilay gony satria ilay gony misy lengezangeza dia misy kelikely ilay kelikely zany ray alina ilay ngedangeda zany ny 2 céréales 3 céréales. Taloha zay aloha teto nividy fa lera zay mandeha manao voyageur mandeha noisy be dia nanontany aloha zay tamin'ny lala dia ohatra mora ihany zany aty dia aloha rangato dia aty mividy satria ny tanàna lafo be dia nahita zay dia nagnarahatra le mba moramora zany zay dia mividy avy any. Ho an'ny mpivarotra kosa ireo mpampiasa charbon betsaka isan'andro mitombo ny vola mivoaka tato anatin'ny herinandro maro. Ho an'ny mpivarotra kosa ireo mpampiasa charbon betsaka isan'andro mitombo ny vola mivoaka tato anatin'ny herinandro maro ny akaran'ny vidin'ny arina fandrehitra. Ohatra amin'izany ity mpivarotra hani-masaka iray ity. Ny charbon ampiasaiko mila charbon vaventy be ohatr'ireo hitanareo reo sao dia ny anahy tena lafo be ny charbon 20,000 zao ny iraiko lafo be ny charbon zany fa ianao misy fombafomba kely brique ny ampiasaiko fangarongaro taloha izany 15,000 voaingany zany ny charbon lany isan'andro dia zao izy zao miakatra 20,000.
hatrany fotony no isy ny fiakaran'io raha ny fanazavana. Yo. Zany hoe miakatra izy fa ohatra hoe tena hoe miakatra be fa yo ihany vao tamin'ity volana ity. Ny vanim-potoanan'ny rotsakorana no fotoana ikarany vidin'ny saribao raha ny fanazavany mpivarotra izany. Raha ny zava-misy anefa tsy nitsahany niakatra izany nanomboka ny fiandohan'ny ity raha toka mandina ny 5,000 sy R1 ny vidin'ny iray gony ny taona lasa toy izao. Ny arina fandrehitra avy amin'ny voamadilo kosa no tsara kalitao indrindra hoy ireo mpamongady. Fanodinana fako na ny recyclage des déchets mbola sehatra iray malalaka raha ny eto Madagasikara manokana. Isan'ny famoronana azo avy amin'ny fanodinana ny fako ihany koa ny fanamboarana pavé. Fanadihadiana entiny Michela Ranartson. Fanodinana ny fako na ny recyclage sehatra iray mbola malalaka raha ny fanadihadiana natao. Fako ahodina ho taratasy, fako ahodina ho zezika, fa eo ihany koa ny fako ahodina ho pavé. Famoronana iray misy eto Madagasikara ihany koa. Ampiasain'ireo manam-pahaizana anamboarana pavé ny fako. Misy ny recyclage saingy tsy ampy ny tosi-karabarotra entina mampivoatra izay sehatra izay raha ny fanazavana. Mbola sehatra malalaka ny fanodinana fako reto Madagasikara satria mbola vitsy ireo manodina azy. Ny olana zany eo amin'ny tosi-karabarotra mora noho ny pavé vita amin'ny béton ary izy ity kanefa mbola vitsy no mahalala azy dia eo amin'ny tsena zany no mbola somary olana anay. Fako plastika 7 kilao no ahavitana pavé 1 metatra toradroa iray ary mifangaro fasika sy akora hafa. Saika famoronana mbola tsy nahazatra saingy raha ny zava-misy eto amin'ny firenena lara-pahamehana amin'ny fanamorana ny fiainana andavanandro. Ny antony dia voalohany indrindra maro ny lalan-kely eto Antananarivo izay manahirana mandeha azy ary izay no nahatonga anay hoe atao pavé ahafahana manao ireo lalan-kely izay misy eto Antananarivo mba hanatsara ny tanàna. Ny antony faharoa koa dia mora kokoa ny fanodinana azy fako plastika ary efa nisy fikarohana natao anafana nandanjalanja sy ny arovana tontolo iainana amin'ny fanamboarana azy. Raha ny antontanisa ny fako any atokantrano mamaritra ny 700 ireo fako eto Madagasikara. Raha ny eto Antananarivo manokana 700 ny fako mihodina isan'andro no fako plastika. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miha mahazo vahana trany ary lasa kolontsaina eto Madagasikara ny resaka kolikoly ankehitriny. Raha ny nambaran'ny fiarahamonim-pirenena miady amin'ny kolikoly nanontaniana. Ireo orinasa mpanjakana sy ny mpandraharaha-mpanjakana samihafa no tena hitan'izany indrindra raha ny fanadihadiana. Arahoary. Antaonany maro ny lomanosan'ny malagasy amin'ny hoe ady amin'ny kolikoly. Hatreto mbola voasokajy anatin'ny firenena anjakana izany indrindra i Madagasikara. Lasa tafiditra amin'ny fiainana andavanandro, tsy mahataitra ny maro intsony ny maheno ny fanaovana kolikoly raha ny fanadihadiana. Efa erahantsika mahalala moa fa ny firenena amin'izao latsaka kanterena tanteraka raha ohatra hoe ny resaka kolikoly no resahana satria izy io efa hita eny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny. Fantatry ny olona zany ny fisiny fa ny olona tato ato lasa mieritreritra fa hoe zavatra efa normal le izy kanefa tsy araka ny tokony ho izy dia izay nahatonga anay hoe andao hanao miady amin'ny kolikoly satria ho an'ny fiarahamonim-pirenena TCK na tsy kolikoly. Ny sehatry ny fampianarana no nahazoana fitarainana be indrindra eto. Misy 5,000 ireo ny haiko nanao kolikoly tamin'izany nanomboka ny fiandohan'ny taona. Manaraka azy ny eo anivon'ny polisy-pirenena. Miisa 7,0 ireo nilaza ho nandray vola. Ny olom-pirenena tsotra 5,70 no nanao kolikoly. Eo ihany koa ny zandarmaria-pirenena, ny sampandraharaha-mpanjakana samihafa. Araka ny fanadihadiana sy ny nambaran'ireo vavolombelona trany, ny eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny fitsarana no ahitana vola ambony indrindra amin'ny fanaovana kolikoly. Izany hoe mahery ny 5,30 tapitrisa ariary ny vola mihodina, anaovana kolikoly eo amin'ny sehatry ny fandraharahana ary mahery ny 4,20 tapitrisa ariary no fantatra ho mihodina eo anivon'ny fitsarana. Miainga avy amin'ny tsirairay no ahafana manafoana ny kolikoly raha ny fanazavana. Ny anisan'ny tena olana amin'izy io voalohany indrindra eo aloha ny
efa fiheveran'le olona zay teneko teo hoe lasa culture le izy ho an'ny malagasy kanefa tsy tokony izay mihitsy. Faharoan'izay koa eo ny finiavany tsirairay hiady amin'le kolikoly satria amin'izay maha-culture anazy zay dia lasa sarotra ho amin'le olona zany na ny ohatrany hoe hanohatra an'le izy ary kanefa ny tokony avy amin'ny olona tsirairay zany ezaka avy amin'ny olona tsirairay volonté avy amin'ny olona tsirairay ary koa ny volonté mitondra fanjakana ny tokony anafonan'le kolikoly sy ampidina ny tany kolikoly eto Madagasikara. Ny eto Antananarivo renivohitra no nahitana tambo indrindra amin'ny resaka kolikoly raha ity tarehimarika ety an-trano no jerena. Manaraka azy Morondava, Toliara voalohany, Tomasina, Toliara faharoa ary Ambovombe Androy. Sakana amin'ny fandrosoana nefa ny fanjakana izany amin'ny firenena iray, fampiarana ny lalàna sy ny fanentanana fotony anoisany vahaolana roa ny maro. Fa tsy mitsambitombo ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Mahatratra any amin'ny 20 ny isan'ireo institut privé eto Madagasikara tsy manana fankatoavana nefa ny ankamaroan'izy ireny. Ary ny fanadihadiana. Mihabetsaka ny sekoly tsy miankina na ny antsoina hoe institution privé miforona etsy sy eroa amin'izao fotoana izao. Tsy ara-dalàna ny ankamaroan'izy ireny ka lasa misy voka-dratsy eny amin'ireo mpianatra. Sarotra ho an'ireo mpianatra ny mifindra sekoly hafa na ny mahita toerana anaovana stage vokatry ny tsy fananana habilitation. Ny olana dia iraisana satria mivaly zao ny baccalauréat dia manjary izy indray ny publicité de mon sens zay ataony tsy habilité aloha voalohany satria rehefa hivoaka ireo ankizy ireo tsy afaka hanao concours mihitsy. Aza dimy fa araka nambana teo misy mobilité des étudiants ohatra ny ankizy mivoaka 3e année mahazo licence dia tsy afaka miditra 4e année amin'ny hafa izy satria tsy manana habilitation le nivoahany. Fianarana ny paramètre na ireo manofana ho tonga mpitsabo mpanampy sy ny ampamivelona no tena voakasika ity tsy fanaran-dalàna ity raha ny fanazavana azo. Maro ireo sekoly misokatra mampianatra izany eto Madagasikara. Anisany miantoka ny fahaveloman'ny olona nefa ny infirmière ary miara-misalama ny mpitsabo izy ireny mba hanampy azy. Sarotiny araka izany ireo infirmière sy rasazy amin'ny kalitaon'ny fampianarana ny paramède. Fa zany institut privé zany fa indrindra amin'izany formation infirmière sy ny sage-femme zany dia efa miditra any amin'ny système LMD. Raha système LMD nefa mitaky olona manana ny fahaizana ampianatra amin'ireny institut privé reny. Ireny institut privé sasako milaza amin'izany eto Madagasikara fa indrindra le any amin'ny district kely reny tsy manana professeur akory ampianatra nefa izany ny takiny système LMD. Ilaina ny manome fampianarana feno sy ampy ho an'ireo mpianatra mianatra ny ho mpitsabo mpanampy sy mpampivelona mba tsy ny fitadiavam-bola ihany no tokony mahasoana ireo mpampiofana na ny sekoly mampianatra izany fa tokony hanome fampianarana feno sy ampy ho an'ireo mpianatra. Manao antsoavo manoloan'izany ireo avy amin'ny holavitry ny infirmier mba hanankatoanana ireo sekoly tsy manana fankatoavana sy hanajanonana ny fananganana ny université sy eroa indrindra raha mikasika mivantana amin'ny fahasalamana sy ny aina toy ny sekoly fampianarana paramède. Eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray 3 volana mahery mialohan'ny volana Desambra izay mahabetsaka ny mariazy. Manomboka misokatra ny tsenany akanjo mariazy na ny robe de mariée eny amin'ireo mpivarotra izany. Raha ny fanadihadiana natao 3 volana mialohan'ny andro malaza no tokony homanina izany. Saika mahatsindry ny vita vahiny ny vita malagasy raha ny tsikatra teny an-tsena androany. Ary ny fanadihadiana entin'ny Michela Ranaritsona. Trano fandraisana lanonana, peratra, sakafo, isan'ireo pitsopitsony mamaritra ny andron'ny fanambadiana, fa isan'ireo manandanja lehibe amin'izany ihany koa ny akanjo, indrindra fa ho an'ny vehivavy ny robe mariazy. Raha ny fanadihadiana natao, manomboka ny volana aogositra tahaka izao no mandeha ny tsenan'ny robe mariazy. Ho an'ny mpivarotra iray nanaovanay fanadihadiana, 3 volana mialoha no tokony hiomana amin'ny akanjo ny mpanambady, indrindra ho an'ireo izay nisafidy ny ampanjaitra ny robe mariazy. Tsena amin'ny robe de mariazy amin'izao fotoana dia efa manomboka misokatra. Izany hoe na partir ny 15 août io zany dia efa manomboka mikarakara mariage ny olona. Na mariage amin'ny volana décembre io, na mariage atoato. Et tendance zany dia amin'ny tissu, tissu style hoe princesse. Izy zany zavatra classique aloha le izy fa tsy mety lany lamaody fa tiany olona foana sady tendance foana. Kaiky ny ilana anazy dia tsy mety intsony fa mila manomana farafaratsiny zany hoe un mois mialohan'ny ilana anazy manao commande.
Mandinda ny 5 alina sy 2 hetsy ariary hatramin'ny 5 alina sy 4 hetsy ariary no vidin'ny robe mariazy vita malagasy. Eny an-tsena kosa raha ny fanadihadiana hatrany mamaritra 570 isanjato ny robe mariazy hita eny amin'ireo mpivarotra izany, ireo robe avy any ivelany na ireo antsoina hoe robe importé. Avy any Chine amin'ny ankapobeny, lafolafo kokoa raha mitaha amin'ireo robe vita malagasy. Izy zany fotoana mariage amin'izao, dia misy kely izy aloha. Ny robinay zany importé, dia à partir ny 2 500 000 francs farany ambany, 3 millions 5 farany ambony. Avy aiza les robes avy any Chine. Les princesses aloha mbola tendance foana amin'izao, dia les sirènes koa. Miankina betsaka amin'ny safidin'ny tsirairay ny fisafidianana ny akanjo amin'ny andro malaza. Raha ny eto amintsika manokana efa mahavita tahaka ireo akanjo vita avy any ivelany ireo mpanjaitra. Amin'ny ankapobeny izany mandinina ny 5 alina sy 2 hetsy ariary hatramin'ny 5 hetsy ariary no vola tokony ho atokana ho an'ny akanjo mariazy indrindra ho an'ny vehivavy. Fanotanterahina androany ny hetsika lehibe ho an'ny toeram-pivavahana vaon'ny oloko teny amin'ny Coliseum. Isan'ny nomariny Pasitera Hertina Randriary Malala nandritra ity fotoana ity ny tsy fitsabahany amin'ny raharaha politika sy ny tsy firotsahany ho fidiana ho filoham-pirenena. Araory ny fanadihadiana entiny Mikael Ramarla. Esory ny sakana dia mandehana aingana. Io no lohahevitra nentina nandritra ny hetsika goavana natao amin'ny Coliseum, natao ny trano-pivavahana vahoan'ny oloko androany. Tiana songadina ho tsapan'ny olombelona izay miaina amin'izao fotoana izao hoe mila n'Andriamanitra ny fiainantsika. Ny olona manko dia mieritreritra hoe ny fivavahana tsy nanan-kanina, fivavahana tsy mahavita ninninona. Fa tena tiana porofona tamin'ity fotoana androany ity hoe ny fivavahana dia afaka manova fiainan'olona, afaka mahavita zavatra goavana eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fahasalaman'ny olona. No amarean'ny Pasitera Hertina Randriary Malala ihany koa tamin'ity fotoana ity fa tsy hiditra amin'ny raharaha politika ny tenany. Ny Pasitera Hertina dia hitory filazany tsara mandra-pahafatany ary anova olona amin'ny alalan'ny Baiboly, ka tsy mahay mitatana firenena, tsy mahay manao politika, fa tena mpitory-teny mahadidio mihitsy, tsy hirotsaka filohan'ny fokotany, tsy mirotsaka lehibean'ny commune, tsy mirotsaka député ary tsy mirotsaka filoham-pirenena, mandra-pahafaty fa hanao ny asan'Andriamanitra mandrakizay. Miparitaka maneran-tany ny trano fivavahana vahoan'ny oloko ary ahitana izany ihany koa ny faritra enina eto Madagasikara raha ny fanazavana trany. Mbola hitoko isa ny hetsika ato anatin'ny iray volana. Fanerisetra mianjady amin'ny ankizy tsy ampy-taona sy ny trangana fanolanana nataon'ny olona akaiky azy ireo indray no averina aminao anatin'ny fandarana alalino rahampitso amin'ny 7:00. Hitanao ihany koa ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona izay niarana izay fanararoatana ranofo izay. Araory ny santionany amin'izany. Endrika maro no mety isehoan'ny fanararoatana ranofo. Voararan'ny lalàna avokoa izany na misy aza ny fanekena avy amin'ny rotonta. Toy ity tovovavy iray ity ohatra 17 taona. Ny sakaizany ihany eto ny voalaza fa nanolana azy. Raha toa ka nitory ny ray aman-dreniny, tsy nitovy hevitra tamin'izay ity niara-ny fanolanana ity. Safidiko mihitsy niaraka taminy fa tsy niterena. Izay sy lelelany tokantrano dia nentiny tany herinandro. Dia tsy fantatsy le ray aman-dreniko dia izao izy manana taratasy izao. Na misy aza ny fitoerana tahaka izao izay mandray an-tanana ny fitsaboana, ny fitoriana, ny fanabeazana ho an'ireo niaram-boana, sarotra ho an'izy ireo ny miarina eo amin'ny fiainana. Misy amin'izy ireo no voatery ny ato tamin'ny fianarana, misy ihany koa no ahiliky ny fiarahamonina, tsy mahasamvoaka ny trano no ny henatra. Manaratsy be ana foana aloha, hatreto aloha mbola izay. Na mandalo ara dia mbola izay foana. Dia hoe zaza mama zaza tsy fantany hoe mama cocktail, tsy fantana ny renjanany ohatr'izany. Raha amin'izao aloha na miresaka amina lehilahy raha ohatrany tsy hitako intsony ankoatrany hoe fanerasera aminany am-piangonana dia miavako. Dia ny ao am-pianarana raha ohatrany mampahafahafa be anazy satria ohatrany hoe efa vono lohako dia ohatrany tsy te eritreritra an'ilay izy intsony. Fa eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray, andro faharoa amin'ny dingana fahefatry ny rally amin'ny titon mpilalovan'ny ity, ny rally TMF androany. Fanadihadiana entiny Kolo.
andro faharoan'ny raha TMF 7 épreuve spéciale enina no sedra ho any ireo mpifaninana 2 nandray ny fiangana io maraina io raha ny vokatra dia ny famadibady ary saika ny fandebiasana ny fanaovana temps scratch tamin'ireo spécial anakenina raha Gérard no nitarika vonjimaika omaly dia hitaina Bovola indray no lohan'ny vonjimaika amin'ity andro faharoa ity izay nanome fitambarana fotoana 2 ora sy 7 mitra sy 1 ary nametraka avance 3 sekonda sy 7 teo alohan'ny Gérard zay larana faharoa vonjimaika ary Ivasy Nitro tandema TMF sy Asak manitondra lay Subaru N16 no fahatelo vonjimaika tara 13 sekonda sy 7 apahazato amin'ny Taina ary very kosa 7 sekonda sy 7 apahazato amin'ny équipage Bitsu Evo 9 rapitso ny famaranana an'ity dingana faefatra ity izay isy épreuve spéciale anankidimy ambony ary eny amin'ny sesy vato no toerana anolorana ny amboara ho an'ireo mpandresy. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray teratany Espagnol sy teratany hafa fanarivony maro no ny fanao fotoana androany tao Barcelone nanao fihetsiketsehana no ilay trangana asa fampirorona tany an-toerana ny 17 sy ny 19 ny volana aogositra lasa teo. Manohitra izay sy ny asa fampirorona izay izy ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Miaraka amin'ny voninkazo eo am-pelatanana Ponanarivo maro ao Espaina no nizotra teo amin'ny Barcelona androany nanomboka ny maraina. Nanao fihetsiketsehana manohitra ny asa fampirorona mitranga any an-toerana. Saika namaly ny antso ny lehibe ny gouvernemanta ny zoma lasa teo ho any ankamaroan'ny vahoaka ny amin'ny tokony andraisana anjara ny rehetra amin'ny ity hetsika ity. Ilay asa fampirorona nitranga tany an-toerana ny 17 sy 19 ny volana aogositra lasa teo izay namoizana ain'olona miisa 15 naratrana olona miisa 920 no natonga io hetsika io. Ny pony Espaina manontolo no mandefa afatra itambarana ny tsy fanekenay ny asa fampirorona eto amin'ny tanànan'i Barcelona hoy ny mpitarika ny vahoaka. Ny zoma lasa teo nisy ihany koa ny fihetsiketsehana nataon'ny pony atao Cambrils raha nitatry ny mitandro ny filaminana any an-toerana maherinenina Real no nandray anjara tamin'izany. Fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ny ity anio ity. Faritra meny Madagasikara iray manontolo, tsy andro tsy alina, tsy andrenivohitra, tsy ambanivohitra manjaka ny jola sy ny dahalo. Ny manam-pehefana ihany sisa no afaka miainam-pilaminana, ny ambiny kosa na manam-bola na ny tsy manana mandry andriranantsy. Ataony mpitondra kilalao ny fiainam-pirenena, la ny olomanga ve isika, ireo no azo amezana ny faneho-kevitra ireo mpanao politika sendra ny mpanao gazety ny Kolo TV tamin'ity androany ity, manoloana iny fanovana minisitra Omaly iny. 3 volana mahery mialohan'ny volana Desambra izay mabetsaka ny mariazy, manomboka misokatra ny tsenany akanjo mariazy na ny robe de mariée eny amin'ireo mpivarotra izany. Saika matsindry ny vita malagasy ny vita vahiny raha ny tsikaritra teny an-toerana androany. Dia izay ny koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity, ankatrinainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vaovao. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Cahier Triomphe. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao miaraka tamin'ny Bonjour. Juantsika jiaby.